mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray a tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alahady ity. Fifaliana ho anay an-trano ihany koa ny manona fahasoavan'ny tompo aminao. Miditra anatin'ny herinandro vaovao indray isika dia irina dia herinandro mba hampandresena mandrakariva izany. Aloha hidirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka. Ry Andriamanitra tsara izin-danitro, mbola velom-pisaorana anao izay. Mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahana mandika ny teninao. Tompo sokafo ny fomam-pananay andray izany ary mangataka aminao koa hiasa ao anivon'ny tokantrano tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny tompo no nanao antsika. Asaiko ianao maka ny salamo fahavalo sy ny salamo fahazato. Ahitantsika mahakasika ny fanehoan'Andriamanitra manokana sy ny olona nanana anjara toerana lehibe ao amin'ny salamo manko ny famoronana amin'ny fanohanana ny fiandrianan'Andriamanitra. Ny lanitra izay asan'ny tanany dia manambara ny voninahiny sy ny heriny. Malaza amin'ny tany rehetra ny anaran'Andriamanitra hoy izy. Jehova no nahary ny zavatra rehetra ary tsy manana fiandohana izy ary tsy misy fiafarana. Mandrakizay izy ary ambony noho ireo andriamanitry ny firenena izay asan'ny tanan'ny olona fotsiny. Tsy misy hafa. Ireo sampos izy dia manana tanana fa tsy mandray. Raha ny amin'i Jehova kosa dia ho atanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary ny tany maina no namorona ny tanany. Salamo maromaro no mampiseho ny herin'Andriamanitra amin'ireo hery eo amin'ny zavaboary izay ninoa ny firenena hafa fa Andriamanitra. Ireo salamo ireo dia manamafy ny filazana fa ny tompo no manjaka ny zavaboary rehetra ary ambony hery sy ny haja rehetra. Ny salamo fahazato andininy fahatelo ohatra dia mamely endrika ankolaka anankiray amin'ny fanompoan-tsampy, fizakantena ary manatitrantotra fa Andriamanitra nanao antsika fa tsy ny tena antsika tsy akory. Ny zavaboary koa dia manambara ny fitiavan'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra misy ny dia-tanana avy amin'Andriamanitra izay mahavelona ihany koa. Mario fa tsy vitany hoe nanome fiainana ny olona Andriamanitra fa nanao ny Israely fahiny koa hoe olony sy ondry fiandriny. Ny hevitry ny hoe olony sy ondriny dia mampiseho ny fanirian'Andriamanitra hifandray akaiky dia akaiky amin'ny olony. Ny mpahary irery ihany no manana fahefana hitasy hampitombo ny olona. Ka noho izany dia izy irery ihany no mendrika hivavahana sy atokisan'izy ireo ary atokisantsika. Salamo maro no miantso an'izay rehetra manam-pofinaina ny tany rehetra, ny ranomasina ary izay rehetra ho aminy mba hioby eo anatrehan'i Jehova. Avitiana ny lesona antsika androany dia hitantsika fa manasa ny rehetra mba hanambara sy ilaza ny fahalehibiazan'Andriamanitra ary anaiky fa izy tokoa no Andriamanitra antsika, izy no namorona antsika. Ary ny voninahitran'Andriamanitra dia hita eo amin'ny fahariana, eny fa na dia amin'ny zavaboary lavo dia eto tany aza. Ny salamo dia manondro antsika amin'Andriamanitra irery ihany ho mendrika ny hivavahana. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra tsara izin-danitro, misaotra anao izay nomenao izany lesona izany. Mampatsiahy anay mandrakariva koa fa ianao irery ihany no mendrika hivavahana ary tsy misy ambony mihoatra anao. Mangataka aminao izahay mba ampianarinao izay ary mba tsy haivinao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa ianao irery ihany ny tompony rehetra. Aoka tsy hitoky ny amin'ny fahefana amin'izao tontolo izao, na ny hery, na ny tapa-kazo, na ny mety zavatra rehetra azahoan-kery mandalo ihany fa aoka ianao ilay tompony rehetra ny lanitra ny no ianteheran'ny faniriana sy ny herinay rehetra.
aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.